mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy 10 ny volana aogositra aty ary misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Mialohan'ny dirantsika amin'ny lesona ho an'ny lehibe anio dia rehefa afaka hatrany isika. Ilay tompo mpanjakanay eo, rainay izany an-danitra, rainay tsara indrindra, misaotra anao izahay fa mbola menao tompontsoa lehibe indrindra, mbola afahanay mandray ny teninao. Misaotra ihany koa tompony amin'ny valibavaka rehetra izay nomenao anay tsirairay avy. Andriamanitra tsy mba miangatra ianao, tsy mba mijery ambody fa mijery midina tokoa ary mahita izay rehetra manjoa anay eto amin'ity tany ity. Misaotra ihany koa izay manaiky hanamkilan-tsofina ny fitarananay isan'andro eto, fa na amin'ny alalan'ny fangataham-bavaka eto anivon'ity pejy ity, na amin'ny etaetam-ponay ao am-potsy miloko ao, dia fantatrao ary mikendry sy mijery izay rehetra mahasoanay mandrakariva ianao. Tompo, iain'ny teninao izay andray ny hery avy aminao, dia metezenao hiasa ao anivon'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hitombo ho amin'izay aloha dia Kristy. Hitombo ho amin'izay aloha dia Kristy. Amaky isika ny Efesiana 4:4-10, manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolimbolen'ny rivotra ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fienjeny tanteraky ny hevitry ny famitahana. Amen. Ina moa izany tena mampidi-doza ny fiangonana tsy hitomby amin'ny fanafahana ny Kristy? Tsy mifanalavitra amin'ny antsika ny tontolo nisy Paoly izay amelezan'ny rivotry ny fampianarana samihafa sy ny saim-petsy ny kristianina. Mampiasa sary anohatra 3 izy anehoany an'ireo loza entin'ny fampianaran-diso. Voalohany dia ny tsy fahamatorany zaza, mba tsy ho zaza intsony isika ozy izy. Faharoa ny loza piseho eo an-dranomasina, ilangilan'ny rivotra sy ny rano sy ampitambolimbolenina ozy izy. Ary fahatelo ny fitaka ataon'ireo olona fetsy izany, toy ireo mpilalao izay mampiasa akingatanana. Eto i Paoly dia mampiasa an'ilay teny grika hoe kobeia, izany hoe kodia kely fampiasa amin'ny lalao izany, ao anatin'ilay hoe saim-petsy. Mino manko i Paoly fa famantarana lehibe maneho fahadisoana ny fisaraham-bazana, izay mamahana sy mampitombo ny vatana ary manamafy orina azy ny tsara, fa izay mampitotongana sy mampisara-bazana azy kosa dia tena ratsy. Raha miala amin'ny fampianarana mampifanditra izy ireo ka mitodika amin'ireo mpampianatra voazahatoetra tsy azo hitokiana, dia hitombo amin'ny fahamatorana kristianina marina ary hanao ny anjara asany ampahombiazana ao amin'ny tenan'i Kristy. Mitombo fiasa amin'ny vatana salama ny fiangonana salama amin'ny fomba ahoana moa izany? Fanirian'i Paoly ny isian'ny firaisan'ny fiangonana, fanirian'i Kristy ihany koa izany, ary manasa ny mpiaino azy izy
amin'ny efesiana toko faefatra moa zany dia milaza izy mba azoto ampandrosan'izany isika na eo aza na dia hoe efa azo antoka aza fa iray ny tena, iray ny fanahy, iray ny fanantenana, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa dia iray Andriamanitra, dia tena mitaky asa mafy avy amintsika ihany ny fampandrosoana ny firaisana. Anisan'ny fomba hampandrosoana izany ny maharatsambatana miasa eo amin'ny tenan'ny Kristy antsika. Ratsambatan'ny Kristy ny tsirairay amintsika ary tsy maintsy manampy ho amin'ny fahasalamana sy ny fitombohan'izany vatana izany. Tokony handray tombotsoa avy amin'ny asan'ireo apôstôly, ny mpaminany, ny evanjelista, ny mpiandry sy ny mpampianatra koa zany isika. Ny asan'ireo dia mampikambana sy mampiray tahaka ny roy nofina ireny tonitaolany ireny, manampy atsika hiara-mitombo amin'izay loha dia Kristy irery ihany. Hitomby amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fitiavana mba hifanaraka amin'ny loha dia tsisa ilay loha fa i Kristy dia ho izy anie no hitodihan'ny zavatra rehetra atao ary tokony aviany ilay fitiavana tsika anehoana ny hafa ihany koa. Amen. Avakisika ry rainay tsara ny azany an-danitro, rainay be fitia, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ianao ihany koa ilay milaza fa iray ny fanahy, iray ny tena, iray ny fanantenana, iray ny finoana, iray ny batisa, iray ihany ianao Andriamanitra. Angataka aminao izahay mba hanafoana ny mety fisaratsarahana rehetra misy eo aminay mpirahalahy sy anabavy rehetra eo aminao izahay. Angataka izahay mba hisony fifankatiavana tokoa satria tanjona iray rantsana eo aminao tokoa izahay, ka aoka hifampiahy, aoka hifampizara fity ary aoka hifanampy mandrakariva eo aminao, mandra-pahatonga anao eny amin'ny rahony lanitra ny izahay. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.